Dada sy neny a tena olona mahitsy daholo, tena hoe mijoro amin'ny maha izy azy, dia izay aloha tena azo atao hoe lova sarobidy tena ny raisiny. Aloha nianarako ny fefy-taona aloha dia dada, fa ny dada ny disiplinina napetrany tsy disiplinina maty tery vaimanta. Miaramila ny miaramila izy a fantatro hoe hafa, fa dada izy a tena hafa. Hitako hoe tena manana valeur be mihitsy i Hanta. Raha mahalala moa zany fa i Hanta dia zanaky Rafenitra Andrianaivo. Zay toetra anananao zao zay ve avy taminazy? Azo antoka tanteraka. Tsy dada ihany fa dada sy neny. Dada sy neny a tena olona mahitsy daholo, tena hoe mijoro amin'ny maha izy azy, dia izay aloha tena azo atao hoe lova sarobidy tena ny raisiny. Tao amin'ny tantaram-piainan'ny dada na neniny a, zavatra hitanay foana hoe miezaka foana zareo a mijoro amin'ny marina, tsy mahataty zavatra tsy rariny zany. Dia hitako hoe sady nitondra fahasahiranana izay indraindray, fa nitondra reharabe satria hitanay hoe mahavanona taranaka ary mampiada-po, mampiada-tsaina, dia tsy very mandeha mihitsiny. Ianao fantatry ny olona hoe marina, tsy mamitaka, tsy mpandainga, dia io amiko a, io harena mihoatra ny volo. Fa azo ilazaina hoe miaramila zany amiko a dia tena hoe discipline, rigueur, mipetrapetraka zavatra tokony hianarana rehetra ve zay? Za aloha nianarako ny fefy-taona aloha dia dada. Izy mbola mahay mizaha. Nenazy mahavariana mihitsiny. Zay zavatra mila ataony dia vita ny mialohan'ny fotoana foana. Za tsy mba tary zany fa matetika ary tonga alohany satria tena latsapaka mihitsy hoe mifampitohy daholo ny zavatra rehetrarehetra, izay no maharo-mpihavanana. Raha ohatra ndraika tara dia tara izay, dia raha mifampitsinjotsika dia mandamindry. Fa ny dada ny disiplinina napetrany tsy disiplinina maty tery vaimanta, dia izay koa aloha tena mahafa kely anazy. Miaramila ny miaramila izy a fantatro hoe hafa, fa dada izy a tena hafa. Fa dada mampita soatoavina amin'ny ohatra velona, tena hoe tarafina dia tafina. Izay a tena hoe mandala ny resaka demokrasia. Izany demokrasia zany hoanay a tsy concept mihitsy, tsy hoe teny maniditsidina, fa zavatra ny ainanay tao an-trano zany. Rehefa manapa-kevitra dada sy neny dia manontany ny hevitra zanaka. Reny fisoatoavina rehetrarehetra eny a tsy resaka hoe teoria fa zavatra ny ainana. Dia izay no mampiampita anazy hoe hitanay hoe tsara ilay izy dia tohizana. Hoe miaramila izy a tsy manao didy-jadona, fa hoe zao izy rehefa ray dia ray, fa za tsy miaramila atao trano. Dia izay aloha tena hitanay hoe nahafa kely anazy.